وأجمل منك لم تر قط عين. الله الله. وأكمل منك لم تلد النساء. الله الله. وأجمل منك لم تر قط عين. الله الله. وأكمل منك لم تلد النساء. الله الله. خلقت مبرأ من كل عيب. خلقت مبرأ من كل عيب. خلقت مبرأ من كل عيب. تبارك ربنا فيما يشاء. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن الشبيه والمثيل والنذير. وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. قال الله تبارك وتعالى في بيان محكامه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يعود مريضا مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. والحديث رواه الحاكم في المستدرك. إخوة الإسلام والإيمان، إن الإسلام دين عظيم شرع الله لنا فيما فيه من صلاحنا في الدنيا وفلاحنا في الآخرة، ورضي لنا هذا الدين الإسلام الحنيف. درس في النجفن أتلتم الله جل وعلا يزيد سمانا بيتا نيفي دراناز ستيا ميت يا الله سبحانه وتعالى يزال في درانا يزال راسي لازا تيجفا نينا نبارني آني زو كنتولي زو سنزا غتريتا يزال ميسي أولاتنا سودان سيفاني بانيمنا والله ملالتك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فتتك تعرف قمنان محمد صلى الله عليه وسلم ديا
izy ilaina marana ny faminanina ary namarana ihany koa ireo iraka izay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Ripino Islam zay ity finoana Islam dia finoana zay manana ny maizy azy, finoana zay lehibe tokoa eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala, satria izany no mahafinoana ny finoana dia ny fanekenao ro lalàna zay napetaky ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria araky lazatsika tao fa rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nametaka ireo lalàna tanatin'ity finoana Islam ity dia misy fahasoavana ao anatiny amin'ny fiainatsika ity amboniny tany, mba ahafany tsy empatrana ny tsirariny, mba ahafany pino iaina ao anatin'ny fahasoavana, satria fantany fa raha miompefy izy dia niatezerany Allah jalla wa ala no azony. Fantany fa raha tsy mankatoa ny tenina Allah subhanahu wa ta'ala izy dia fantany fa nisasany Allah subhanahu wa ta'ala ho azy. Ka zay no mahatonga fa ity finoana ity dia feno fahasoavana sy fahombiazana ho atsika, indrindrandrindra fa ny fahombiazana izay any ankohatra. Ary tsy vitan'izany fa Allah subhanahu wa ta'ala nankatoa ho atsika pino Islam ity finoana izay tenentsika andro manarina fa finoana izay marina sy ekeny Allah subhanahu wa ta'ala fa ny fantanina mipetaka aizahoaiza atsika pino Islam manolora ny famahinany ity finoana Islam ity. Chers frères et sœurs en Islam, remercions Allah jalla wa ala de nous avoir donné l'islam comme religion. Remercions Allah jalla wa ala de nous avoir donné cette noble religion qui est l'islam, et aussi de nous avoir envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam comme messager. Nous, en tant que musulmans, nous devons remercier Allah jalla wa ala à chaque instant de notre vie. L'islam est une religion noble et de grande valeur, une valeur immense que personne entre nous ne peut imaginer. Allah jalla wa ala, par sa grâce, nous a accordé l'islam comme religion et nous a prescrit des lois, tout simplement pour que nous vivions dans la paix, dans le bonheur et dans la prospérité ici-bas et également dans l'au-delà. فدين الإسلام كامل لا نقص فيه ولا عيب، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى اهتماما كبيرا لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، فقد حث عليه الصلاة والسلام على البر الوالدين وطاعتهما وعلى صلة الرحم وعيادة المريض، في حين نجد في المجتمعات البعيدة عن الإسلام وعن العمل بتعاليمه التفكك الحاصل بين الأفراد العائلة الواحدة في مجتمعنا الآن. فانتابل بالإسلام زينفا يدفنون الإسلام ديا فنون فين ودفن ستي الله إلى أفتتوا نلمتك أنزل اليوم أكملت لكم دينكم. يفنبتك ni faafenuni tifinonaity efampetaka ni lalana rehetra makasika ny tifinonaity, efampetaka ni tokony atao rehetra mikasika ny tifinonaity. Ka noho izany tsy misy tokony anampiana ary tsy misy tokony analana, ka fampitanenana ho amin'ilay olona zay mbola miaina ao anatiny fahasahina mamoromporona zavatra anatin'ny tifinoana Islamo ity. Fampitanenana ho amin'ilay olona izay mbola manao zavatra izay tsy fanaraka amin'ny finoana al-Islam. Fa Islam tsisy zavatra azo kianina ao anatin'ny finoana Islam. Ary ianao raha tena pino marina ianao dia tokony resilahatra fa tsisy zavatra azo kianina anatin'ny finoana Islam ity. Fa zay zavatra nentin'ny finoana Islam anao
dia tsara ho anao izany na dia zay ianao mieritreritra fa hoe tsy mety aminao le izy na dia zanao mieritreritra fa hoe ny tsara aminao dia tokony hafa adinao le tenin'ny Allah jalla wala ao anatin'ny Qur'an asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum adinao fa izany sa mody manadiny sa tsika tsy mamaky Qur'an mihitsy no tsy mandalina zany boky masina Qur'an izany izay no mahatonga atsika ankehitriny zay zavatra lazaina aminao dia ianao mahita mara foana zavatra fotsy tenenina aminao anao mahita mety zavatra mena tenenina aminao anao mahita mavo satria manino ianao tsy resy lahatra mihitsy amin'ny lahatra ianao tsy resy lahatra ary ianao tsy manana fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika bimy islam tafitra ao anatin'ny zany amin'izao fotoana izao izay mahatonga le ady tsy mety tapitra amin'ny tata amin'izao satria manino raha vao ianao zany tsy ianao no mitarika raha vao niefitra tsy avy aminao dia ino nataonao tsisa manaratsy sisa nataonao ino nataonao lasa mieritreritra zavatra hafa ianao nefa ianao zany tsy mijery mihitsy hoe inona ny tombotsoan'ny islam rehetrarehetra manoloana ty zavatra anankiray ity resana tsika mikasika ambana fantatray fa zay rehefa miakatra amin'ity mimbary ity na rehefa zay mampianatra na nezaneza toerana rehefa zay nampiena ty ambanja tya dia ny olona rehefa mahita anay dia ambanja tena ambanja tokoa izahay satria izahay resy lahatra satria izahay mpino islam manana fatokisana amin'ny Allah ary zay manana fatokisana fa tanteraka ity na faly zay faly na tsy faly zay tsy faly fa insha Allah tanteraka io fanambianambanja insha Allah satria manina islam zany fanaran-dalàna islam zany fanaranao fakatoavanao fa tsy islam zany fanaratsiana lavitra fampianarana finoana islam izany ka zay mahatonga atsika miteny fa islam finoana feno fahendrena feno fampianarana ary izany dia miteraka fahombiazana sy fahasambarana ho atsika ety an-tany ka anapohatra izay mahatonga fa amin'izao fotoana izao inona zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao dia miteraka inona mosy savoritaka amin'ny fiarahamonina inona ny anto manalavitra ny fampianarana islam amintsika izay indrina mahatonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam araka ny valatsika ao ata itibama kabira litandimi shuhun al-mujtama mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny fahavelomany dia nomeny lanjany fandaminana ny fomba fiainan'ny mpino musulmane tamin'ny fiarahamonina nisy azy ireo satria raha tsy natao an'izany dia tsirairay zany sa manao zay zavatra ao anatin'ny lohany izay no mahatonga fa hoe anisany ohatra zay ny tenentsika tao hoe resaka fanajana ray aman-dreny resaka fampiavanana amin'ny fianakaviana anankiray zay misy olana sy misy disadisa famanginany marary zavatra maro fampianarana zay vera ankehitriny satria manina satria tsika nanalavitra ny fampianaran'ny Qur'an ary ihany koa nanalavitra inona ny afatra avy mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rehefa tsika manalavitra ny Qur'an manalavitra ny sunna inona zavatra mitana at-tafaqquh fi al-mujtama fisalambaza na fiarahamonina zay misy atsika ary eo indrindra zavatra zay mandalo amin'izao fotoana misy atsika izao l'islam est une religion complète et parfaite d'où l'on ne peut ajouter ni enlever quelque chose quel que soit le prophète alayhi salatu wassalam a donné une importance particulière à la relation sociale entre les musulmans. Et c'est pour cette raison qu'il nous a incité, en prenant comme exemple, à éviter la discorde entre familles, à respecter les parents, à visiter les malades, à aider nos prochains. Tout ça, nos chers frères et sœurs, ce sont les enseignements de l'islam et ce que Muhammad alayhi salatu wassalam nous a appris. Actuellement, nous constatons que les croyants s'éloignent de jour en jour de l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que les enseignements sont de plus en plus oubliés. Et lorsqu'on oublie les enseignements du prophète, ça aggrave notre situation. Et ça aggrave la situation de la société en général et de la famille en particulier. فإن بلغت الفتاة سنا معينا خرجت عن طاعة والديها وعاشرت من تشاء وفعلت ما يحلو لها وكذلك يفعل الشاب. إذا زما تمتابع زفتنا زوري في الإسلام زين. نيفافي ناللا تنورا زفتنا زوا رفتونا مكونا على كاي ميف تيسفا يفما لوتنا ميف تيسفا يفما فيتاز
mihevitra izy hoe izy rery ihany. Dia ina zavatra ataony? Lasa tsy mankatoany ray aman-dreny, tsy manaraka ny tenin'ny ray aman-dreny, mamalimaly ray aman-dreny. Aiza ny fampianarany Islam amin'izany? Aiza ny fampianarany mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'izany? Tsika lavitra ary zany zavatra zany dia misy amin'ny fiarahamonina izay misy amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy vitan izy tsy manaja ray aman-dreny, manao izay tiana atao izy amin'ny ray aman-dreny, mamaly ray aman-dreny. Dia ina ny zavatra ataony ihany koa? Wa asharat man tasha. Efa izy naky moa zany no lasa misafidy izay olona tiany inamana na iarana sy anaovana izay zavatra tiana atao. Efa izy zany ny tompony tenany. Adinony fa iza no namahavola azy fony izy mbola kely nivoaka tao anatin'ny kibony mamany. Adinony zany satria ngetrety izy fa rehefa tonga amin'ny taona anakaiza efa mahavita tena. Filifily amin'izao ny tanora minaza mahavita tena nefa rehefa tena sahirana verina amin'ny ray aman-dreny foana. Allah jerevo ny fitiavany ray aman-dreny zanany, fa rehefa miverina ilay zaza, miverina ihany koa ny nalinany ilay ray aman-dreny, miverina ihany koa ny fitiavany ilay ray aman-dreny. Ka mahafalatsika tanora ve ny anao zavatra zay mampalahelo ray aman-drentsika? Mahafalatsika tanora na lahy na vavy anao zavatra izay mampitepitepy ray aman-drentsika andro amanarina, nefa dinao fa ny mamanao ny tonanao tao anatin'ny voka nandritra ny 6 volana. Aiza hoaiza anao manona an'izany toetra izany. Ary manaraka izany dia izy moa zany efa manao izay tiany, izay tiana atao, izay mahafalifaliny fony araky ny fiteny izay fiantsika Islam. Parmi tant d'exemples, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, arrivés à un certain âge, les adolescents ne respectent plus leurs parents. Font ce qu'ils veulent, côtoient ce qu'ils veulent dans leur vie. Et se livrent, et c'est ça le mal dans tout ça, c'est que l'adolescent se livre à toutes les tentations de la vie mondaine. Il ou elle n'écoute plus ses parents, ne respecte plus ses parents, et il croit qu'il n'a pas d'obligation envers ses parents. وكل هذا بسبب البعد عن تعاليم النبي الهدى محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. Tout cela, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est dû à l'éloignement des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Fatatwa tsara fa inona mahatonga an'izany zavatra rehetra izany? Ny fahawa amin'ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zany mpaminany zany efa fatatrao fa izany mpaminany zany la yantiqu anil hawa. Fatatao tsara fa mpaminany izay tsy mba mpiny arakaraka ny sitrapony. Fa nahoana ianao androany rehefa zavatra mahafaly anao ny tenen'ny mpaminany raisinao, rehefa zavatra maninindra anao ny zavatra tenen'ny mpaminany tsy raisinao, dia samy laza anao fa io nge misy fitovian-kevitra, io nge misy ohatr'izao, io ne hitanao fa manafaizanao milaza. Rehefa tsy mety io tsisy hoe ianao anazava fa hoe ianao zaza mahita hoe nihevitra angamo ny hevitra ao no tadiavina anatin'ity finoana Islam ity. Raha ny hevitra ny tsirairay amintsika tadiavina anatin'ity finoana Islam ity dia ngamba zay hoe aiza hoaiza ny fandrimparimana zay misy anatin'ity finoana satria overinako zany fandrimparimana zany satria ny tsirairay samy manao izay zavatra tiany. أخي المسلم، إن في حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في أول خطبتنا دعوة للتضامن وتآلف وتودي فدار بين إسلامتين. فلحديث مكري إذا انتنتك تمكن دوان الخطبة زي وزفتك ديا فمنتك صلى الله عليه وسلم ديا متونا بين ريتا متونا بين نياتون بين إسلام ريتا ومنا وانا مزال فرسكينا إيزان ميتونا وانا مزال فكتافنا إيزان ميتونا وانا مزال فرالينا إيزان ميتونا وانا مزال فنبينا إيزان إيزاي ما تنغتيك ميانتو إنداو سايتك إيزاننا بانانا تعاون كفرنا الإسلام كي إيلا يانا تنغفن فرنا الإسلام تك مدغسكار إفا إيلا يانا نسيل فرنا الإسلام تك مدغسكار aiza hoaiza tsika amin'izao fotoana izao. Ina ny zavatra vitatsika amin'ity Islamo ity. Islamo angely raha lasana vavajena tsy vita hoe ianao manatanteraka salady vita. Be dia be eo andraikitra zay miandro anao, be dia be eo zavatra zay tokony tandrify anao tanterahanao nefa tsy tanterahanao le iza
ary ianao tsy manatanteraka araka lazaintsika teo manakana ny hafa ihany koa anao anatanteraka an'izany fa tsika mpino islamo tadidy foana fa tsika tsy maintsy miverina amin'ilay naharatsika omankomande zao inona ny zavatra ho avalinao rehefa ianao mitsangana eo anatrea ilay naharanao dinideny zao inona ny zavatra ho avalinao rehefa ianao mitsangana eo anatrea ilay naharanao inona ny zavatra ho avalinao resananao zao hoe amanja ianao mahita zavatra hafa ndray resana resaka politika io raha olanao politika zany ane mavita amina politika ina mitokona anafenana an'izany angapanao politika ianao manafina ro tsisy manafina manao politika fa manina tsika rehefa anao politika anafina tsisy resaka politika zany fa ny tena marina na ny fialonana no betsaka na ny tsy fitiavana no betsaka na ny fitsarambelaty no betsaka anatiny ty filoana islam ty sy mpino islam zany ary tsika tsy afa miala am'izany frères et sœurs en islam. Selon le hadith que nous avons récité au début de la khutbah, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam nous incite à la solidarité, à la fraternité et à l'amour. Un musulman يدرس كما زعم الحديث زيد فالمسلم الذي يعود مريضا مسلما ممسيا أي في المساء وهو بعد غروب الشمس خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. يستغفرون لمن يعود المريض ويكون له قريب أي يكون له بستان في الجنة. يتتك نزبا لحديث زيد ونزل بمناني فبين مسلمان نكري mamani nilalanpinta kaza wanatinareti na marat na ntani zany na mnoktani zany amnariva awaria ni fitsufuan masoano wizis pamnan sallallahu alaihi wasallam rehefa izy mivoaka ny trano ande amangy an'izay olona zay dia mivoaka miaraka aminy koa alefany Allah jalla wala firanjela lefany 70,000 reso antsaina le zany 70,000 anjery mivoaka miaraka aminao andeha inona anao andeha mangy raha lahnao na andeha mangy raha vavinao na anabavinao izay marary tsy vita amin'izany ihany koa fa ina ho ny antony mampivoaka an'ilay anjery na alefany Allah dia andeha angataka famelan-keloka ho anao mba jerevokely ange 70,000 anjely mangataka ho anao fotsiny hoe inakinao izy ry Allah mamela azy anao ry Allah firantsika amin'izao fotoana zao maeno misy namany marara motay tsy taitra izy salany tsisy vaovao eny mihitsy tena antsona amin'ny telefony hoe fulana ane marary inshallah dia mampalahelo am'izay anisan'ny tangangavaka misy eto Madagasikara moa io maty am'izay le olona tena zavatra tao misy miteny am'izay za mamoaka omby am 3 jours za mamoaka zao am fasivy andro za fa taiza ny vola mankarena reny tamin'ny olona zay narary tao motay tam'ilay olona nila fanampina taminao taiza le ny vola ireny tandeny rikeny islamo azay ary tsy vitan'izany ary koa fa dia mbola nomany Allah ho an'izany olona izany zary tena kely ho anateny paradisa mba jerevokely ny fahasoavana zay mahatonga atsika teny islam zany feny hatramin'ny famanginao marary mbola natonanao ty zavatra azonao. Un musulman qui visite un frère musulman avant le coucher du soleil sortira avec lui 70,000 anges qui ne cesseront de demander pardon et miséricorde pour lui jusqu'au matin, et un jardin au paradis lui sera accordé. من خرج لزيارة المريض صباحا أي بعد الفجر خرج معه نفس الحديث. إذا قلنا مفوق مرينا ولأن صلاة الفجر ما دام من قدر المرارجة دي مفوق مركامني وزيس بمناسك صلى الله عليه وسلم في كل أنزالي من غاتك إنكينك سفا ملاكيلك واز ما دقريف نيان سفتنا نرون فوق فونا فما دقريف نيان irozan mangataka famelankeloka foana hoan'ilay olona mandeha miezaka mamangy mampiditra falina ary manamaivana ny aretina zay misy amin'ny ranan'ny mpino islam. Mais pour celui qui visite son frère musulman le matin
tôt, c'est-à-dire après la Salat al-Fajr, sortira avec lui le même hadith. 70 000 anges qui ne cesseront de lui demander pardon et miséricorde jusqu'au coucher du soleil, et un jardin lui sera accordé dans le paradis. ومما يكسب المسلم بإعادة أخيه المسلم المريض أن الله تبارك وتعالى يجعل له بستانا في الجنة. وتصور البستان في الجنة كيف يكون؟ البستان في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تصور البستان في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رسالتنا غير بينو جاينا فالجردين ولا الباراديس جانو تاكاولا يهان ينوزورا من ديانوسي لما دعاجة لتورا من الجردين رفقا تلاقنا ما تسهر جردين زاني ملامنا جردين زاني ما ديو يزن نواش والميلا تاكاولا يهان فرسالتنا يزن نواش الجردين ولا الباراديس إذا الله جل وعلا تبا رسالتنا أولا زن جردين زاني يزن يماني ونقرم الإسلام. Donc parmi les bienfaits de la personne qui visite son frère musulman malade, c'est qu'Allah Jalla wa Ala lui accorde un jardin dans le paradis. Un jardin qui est meilleur que la dunya et ce qui existe sur cette terre. فبهذه الحسنة يا أخي المسلم يؤتي الله سبحانه المسلم بشرط أن تكون عيادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فقصة فبنعرف ان الاسلام متكتكفون فوي الجزاء من جنس العمل ني فازونون فالسون نياسا زيتونو ديراكاركا نياسا يزينا تونو يعني نفا نياسا زيتونو دتسميت نيانكلا يكوا ام فيكا سانا زينا تونو كازيزا ماتونغا فوي وازلهونا لفاسوا غرهم الله راهو تكايزان زبطان بيتا كفوينا تونو نيانتو الله سبحانه وتعالى ساتيماتا amtike umbela si afanya alafona fawele fama nozawa ta milaita hizi refa manozawa ta milaita tara ta hizi refa manozawa ta milaita yofona hizi ka rabo tsambaro tsara mfika sama sinfinyana de firmaina fama ndio sasa metete anyine na rabo sitani de metumeke sasa tizana de na mangena stara mutani yinda busita na metanchunkia zama de sakafu antani yinde fasita na metumina nzoza inawa يبيتك وانا في سنوي زان دمان جنتملتيا نونياتني الله سبحانه وتعالى يزاوا في الإسلام ما فاتك فوي أنيسا نزون رلاك في الإسلام نفهم جيكاز نفهم راد يزاوا ما فاتك فزايا فما جنازة دماغ فالسوا من الله جل وعلا يزان زمان تكني يبيتك أمتيكا سرري mais cela doit être fait uniquement pour Allah جل وعلا. Donc ici l'intention est primordiale, c'est-à-dire l'intention est très importante avant d'entamer la visite pour bénéficier la grâce d'Allah et ses bienfaits. أخي المسلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام حث أمته على المبادرة إلى الخيرات والمسارعات إلى الطاعات ولا قضى حوائج الناس فقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالح والحديث رواه مسلم. ريب الإسلام زين فالنبي صلى الله عليه وسلم na priski atsikareta na raha zany na vavy amin'ny fiezahana foana manao zavatra tsara, amin'ny fiezahana foana fanaovana fanompona, amin'ny fiezahana fanasoavana satria zany mahafarany Allah subhanahu wa ta'ala ary ny fanamahivananao ny fasahiranana zay manjo amin'ny rahalanao piny islam. Nandroany ianao mahita rahalanao piny islam anatin'ny fasahiranana, ianao ndray ve no mime azy, ianao ndray ve no manambany azy, ianao ndray no manao tsinitsinina azy. Adinante mpamnani mnazanoe badiru bil amali saliha haizaweza fatena rafuna na Islam izanza wakazani tatika fiaramuna fanuna matuiz sayira sfiti nizani fakosa bil Islam awala tilfasairana na mameka kaisa we qadara Allah ma shafa'al fatan tarafa za tamanalo nas diina izanu la taban Allah Allah la ta izanu wazi afaka malala zan fasirana na zani kuwa tike falaza fatimis ule na katimis baule na ndifinu na islamiti faltadafna mnon fatkisana tadafna mnon fatkisana tena fatkisana marna an Allah jalla wa ala. Chers frères et sœurs en islam, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné à nous entraider, à nous conquérir dans le bien et aussi à aider nos prochains.
Quand le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, nous devons toujours avoir l'initiative de faire le bien. Nous devons toujours avoir l'initiative de faire le bien, mais pas le mal. وقال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Pamnatika sallallahu alayhi wasallam bila chimtatu mapendo katika alimto natika fawe niza mana madana ni zabataman nyanzati ampini islam anakra intetebi ni asasana izemandara mzan pini islam izani deta didnofa yenom yachete fawe yele fenota ngani wanatena Allah subhanahu wa ta'ala tiati sainoni yenom yachete fawe yanoyu inam saina idam saina ngani wanatena Allah manona laya manona fitaka manona tsirani manona tsaza zila kono yachete na fawe yele fitaka wanatena na demtana na salama salmin kasema tunakamani tena mawe letete manjunga lano amevana fayanawa samaivana na Allah يوم القيامة رفنتك لوجه الله سبحانه وتعالى ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة سيدي تنزاني فوالنولا يزي من ينقوى فلما يفعل يقول ولكن فأسروتني تنا ولكن فينا نساق إلى يولا ينوم تبا فاولنا ينوم تبا زاوتا يزوان بتمنى ما يفعل نزان فأسروتنا يزاني ينزمتم من الله نو يا ما يفعل الله ni mumba nao itamunitani sana kuota arbalangaza pamnano man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah yeu dinda tika amzoftole zau firi nzawata zai mapiata amzoftole zau vukatinila vukatiniftakena na fula bana kila waka fulani tena nozana utzau yenozana leno manzau yenowuna itakamkera na utzau yeno ya akhi Pamani jintel mansata, pamani fantina no, niza manafna, zavata zet stin rata, stin ufata tinyula, zavata zet na fen, nieza kizna nafna, fa yenona itanaz, yenona dafna no manafna nzan zavati zani, fat sanatima pia lanzani, satima dina, yenona fen na wale le zavata na tono fit jab na tono leni, wa fen na wale ni, yawa kiyama, ka yina matuna nome zakata kam joftono zawa, mande mampiyelwe, Ino sana ita fulani ha istam kaso sana no zo zan ste to finish nan zan mila ina ta kalata cikin zan wallahi fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi ay amara na cikin hadith fadafa ya noza mina fanapina na Allah ya noza mangata ka fanapina na Allah ampiu ile piara bella no sayirana fawabi fanapina wa nao yenoma na pia sayirana fawabi fanapina avec Allah Jalla wa Ala. Quiconque apaise la souffrance supportée par un musulman par sa contribution aux bonnes actions sera apaisé par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Qiyamah. Celui qui apaise la difficulté rencontrée par un musulman, Allah lui facilitera ainsi aussi ses propres problèmes qu'il pourra rencontrer sur ce dunya et dans le delà. Quiconque dissimule le défaut de son frère, Allah Jalla wa Ala lui dissimulera aussi ses défauts sur ce dunya et fil akhirah dans le delà. Et enfin, Allah aidera un croyant musulman tant que celui-ci aide son prochain. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أخي المسلم، أشكر الله على نعمة الإسلام ولا بعث محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Chers frères et sœurs, remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de nous avoir donné l'islam comme religion, de nous avoir donné cette noble religion qui est l'islam. Car dans l'islam, il y a la paix, la prospérité, la tranquillité. Fantara depuis l'islam atayna,
isora mandakariva Allah jalla waala mara ula zaitadi hidayah min Allah mara ula zaitadi tindana min Allah mara ula minaita kana Islam yafara salata na Islam nefan hidayah min tsunga ni tindana min Allah min tsunga yano si zao tikareta yafana hada zan hidayah zan bila makasitakan Allah jalla waala bila malala makasitaka an Allah au makasitaka ziankuwa na ndefa watika inaipam nani izai fenu faidena izai fenu faamalina na beratan tulizawa ni aratinzan tiramizan ni aratinzan nudupuizan ni aratinzan farabalatizan ni aratinzan fivabalunizan isoratika Allah jalla waala amzan rupatizan mana rakizan famsaibana dia efa suara dautuna ni bulan Ramadan efa manake katika ni bulan Ramadan kadia wis conference atarat masjid Abu Bakr amjala adi favaru ni bulan April zawa manukam fulura marena inshallah kayentana yana pin Islam satia ni mabala yete pin Islam na tin bulan Ramadan sifata ni na zawada tukna ton subhanallah Islam karakoni Anggamu ibadah atau cuma tinfalalana. Anggamu manupan Allah cuma tinfalalana. Hasa manupan Allah cuma tinfalalana saja manina. Volonsi vorai fan kuna zatalo. Farulan futin futuna nona nona fan tunili. Minamiana ta, minamandana, minamkaka. Faizan muzawada zetakin Allah subhanahu wa ta'ala. Misdikan nene faizi. Namkitunan lean detien volbuoni. Namptin dia muntan mesti dah lezat dia ni fasode dia cakap Allah mana mazhabat fatan Allah subhanahu wa ta'ala cakap mazhabat fatan tak ada cakap bela zamiya zakon mazhabat fatan ni fatan fanzabatin fatan yang cakap Allah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim ya rawzi Allah ni cakap fanzabat zakon moyu زعمت تستحيلا ولكنه إن الله عظيم ليه يونجن الله زعمت ما فيتي يونجن الله يزان منين زعمت تولو dia fantarfa Allah subhanahu wa ta'ala dia mandayan زعمت زانيا siam digiliza na haraka ni fata panwazi ari lote na mzanu dewe aona zan funga zaidi iktika itena zan fulana ramadhani izan. Chers frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, à titre de rappel, il y aura une conférence ce dimanche 8 avril 2018 ici à la masjid Abu Bakr. La conférence qui sera intitulée « Comment accueillir le mois de Ramadan à partir de 10h du matin ». Donc on invite tout le monde, tous les musulmans à y assister parce que ce sera quelque chose de bénéfique pour nous, tous musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit La tahkiranna min al-ma'arufi shay'a. La tahkiranna min al-ma'arufi shay'a. La tahkiranna min al-ma'arufi shay'a. Walau an talqa akhaka biwajhin qalil. Wal hadith rawahu Muslim. Famnani mitinamtika wakatika tana mai bana miti za batazetoti. Wakatika tana mai bana yufshona meze karakaretika yu. Wakatika tana mai bana Tona na krai fatatoka we zavatra tsimbulany seho teto Madagasikara zavatra tsimbulany izy teto Madagasikara ny fionambeny musulmane manerana Madagasikara amin'ny toerana anankiray zavatra voalohany amin'ny tantaran'i Madagasikara ianao fa tsy mba maniry hoe tafiditra ao anatin'izany ianao tsy lina tafiditra ao anatin'ny tantara fa hoe ianao anisany nanaratra amin'ity finoana islam ity rehefa tsy navita nanaratra ianao rehefa tsy navita niaro ianao rehefa tsy navita ianao napiakatra amin'ny voninahitra finoana islam ina zavatra tokony ataonao okanao angina okanao tsy hanaratsy okanao tsy tenteny zavatra izay ho anenenanao amin'ny fiainanao eto amboniny tany ka hatranan-kohatra efa tsy mavita mangina tsy miteny fa raha mavita dia miaraka aminay hanambanja inshallah aorian'ny volana Ramadan ary ihany no tena ahitana hoe iza marina mpino islam izay tena tia ty finoana ity iza marina mpino islam tena miaro ny voninahitra n'ity finoana ity ho hitana manja iza ny olona zay hoe tia metraka ny finoana islam amin'ny toerana mahizazy eto Madagasikara ho hitanay hanambanja izany aoriana volana Ramadan amin'ny 21, 22, 23 juin io ho hitany iza ny olona zay mbola tsy saha maneo ny maha-islam anazy ho hitatsika iza olona mbola mataraka mampiseho ny maha-islam anazy ho hitatsika hanambanja izany
na jambo la saa famani mtema la tahkirana bila maarufu shay'a ya nawa zamana maidana ni zabata sura ni zabata tara ni zabata tawana de kile haza ali nwepi nuwa tawe na deni fi telefonon ta vandana na pitskina haza ya nawa famtenda na pitskina e fasada ka e fa ma'ruf e fa zabata tara izani katini zabata zai asika maivana izani le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ne négligez pas les bonnes actions aussi minutes que soit-il même en prenant comme exemple en regardant ton frère avec une souris, c'est déjà une sadaqa, mes chers frères et sœurs. Alors, nous serons en Manza le 21, 22, 23 juin, juste après le Ramadan. Parce que nous avons l'islam, nous sommes des musulmans, et nous voulons renoncer l'islam. Alors, n'hésitez pas. Alors, soyez au rendez-vous en Manza le 21, 22, 23. Nous, on vous attend à Manza, Inch'Allah, après le Ramadan, Inch'Allah. Pour finir le khutbah, Inch'Allah, n'hésitez pas à participer aussi aux différentes caisses qui sont en bas. Il y a la caisse Masjid, aussi une caisse Iftar. Vous savez que le Ramadan approche et que tout ce que nous allons essayer de faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas hésiter à participer, surtout dans des caisses de la Masjid ou la caisse Iftar, Inch'Allah ta'ala. Amarna tikanas dia asa dijika ni malayandara amrukesa wa banoa miskes iftarawa miskes masjidawa fatatofa nzarata ziabukano fi sabilillah ifamtini tiketu fawi Allah manuna ni nzarati tsara ni arakara ni fi firanwaz iloma tumecheta na moka 500 Allah mala no 500 millions ni sawa impossible non Allah si sawa impossible sajana ni Allah idha arada shay'an an yakuna lahu kun فيقول هذا هو أمر الله تبارك وتعالى لزي تكيني الله سبحانه وتعالى هذا وصل وسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه فبدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على عبادك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.